eny aza dia manotra ny araba moa zany ho anareo a zay fa tonga ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity tonga mba hanompon'ny tompo dia arabaina tahaka izany ihany koa ianareo rehetra ny tokantrano izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao mandrakariva no teny ataoko aminareo isiky ny manaraka isiky ny tonga manompo an'Andriamanitra isika na manaraka ny fotoam-pivavahana tahaka izao hatretsika izao dia aseho foana ny etaeta ao anaty fa Andriamanitra dia afaka ny hitanao hitantsika rehefa tadiavina satria efa teny nataony izany ary Andriamanitra afaka no zavatra lehibe eo amin'ny fiainantsika satria efa azy isika efa olona isika ary tsy vita zany fa efa nateraka Andriamanitra mihitsy amen. Mampahery ihany teny nataon'i Jesosy satria tao amin'ny finoana fa mihaino azy Andriamanitra rainy hoy izy raha io fantatro fa raha izao dia mihaino ahy ianao tena fantatro fa tena mihaino ahy ianao satria zanak'Andriamanitra izy tsika ihany koa zany efa nateraka Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra tahaka an'i Jesosy tena hoe zanak'Andriamanitra mitovy amin'i Jesosy satria marany Romanina 9:9-10 raha zanaka ozy izy dia mpandovan'Andriamanitra piray lova amin'i Jesosy Kristy tsy hoe latsaka kely no Jesosy isika fa tena nataon'Andriamanitra ray mitovy amin'i Jesosy zanaka tahaka an'i Jesosy dia mila manana finoana zany ianao fa raha hivavaka ianao dia hiainanao Andriamanitra raha nompo azy amin'ny fonao manontolo ianao dia ho akasan'Andriamanitra amin'ny fampony zany ka androany a dia nompo an'Andriamanitra isika ka andao hivavaka avy atrantsika rehetra raha io misaotra anao zahay no ty fotoam-pivavahana androany ity zay nitomanao anay ka dia hialompanao amin'ny fonay manontolo izahay ko mametraka ny fotoana androany eo an-tananao ary izahay amin'ny anaran'i Jesosy ka ho fahasoavana lehibe ho anay ty fotoana androany ity izava-makaky tranga eto androany ka dia misaotra ray malala misaotra sy makasitraka amin'ny anaran'i Jesosy no anavaka ny vavaka misaotra tompo amen. Angatantsika hitsangana ny mpitarika ihany koa androso anentana antsika tompoko. Alleluia, alleluia. Dia mbola manamafy ny fiarabana izay efa nataony mpanompon'Andriamanitra teo tompoko na ho anao tongeto na ho anao izay ao tokantrano ao a dia manona ny fiadanany tompo sy ny fahasoavany a ho aminao mandrakariva izahay ho mariky ny fifandraisantsika tanana na ianao tongeto na ho anao izay ao tokantrano ao a dia andaontsika hiaraka nofanofa ny tanantsika. Alleluia. Misy ten'Andriamanitra ao amin'ny Salamy 100:5 manao hoe fa tsara Jehova mandrakizay ny famindram-pony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby miantra amin'ny taranaka faramandimby ny atsarany. Amen. Izany atsaran'Andriamanitra zany androany a dia ho hita eo amin'ny fiainanao ary rehefa eo amin'ny fiainanao ny atsaran'Andriamanitra dia ny taranaka izay mandimby anao rehetrarehetra ihany koa dia feno ny atsaran'Andriamanitra. Raha hideran'Andriamanitra ianao amin'ny androany ty a ny teniteneniko aminao dia zao hoe dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy dia raha ho amin'ny sainao rehetra Jesosy dia meo an'Andriamanitra izay tsara rehetra avy aminao satria tsy zany ianao raha tsy Andriamanitra Andriamanitra manao fantsasana amin'ny fiainanao dia mbola ka noho izany dia zao hideran'Andriamanitsika androany dia raha amin'ny fonao rehetra izy a ho anao izay atokantranao a tena ataovy amin'ny fonao rehetra amin'ny fideranan'Andriamanitra fa ny vonina sy ny atsarany a amin'ny fiainanao Andriamanitra androany a tao hideran'Andriamanitsika. Talata
Andriamanitra any androany a dia hita eo amin'ny fiainanao. Amin'izao fotoana izao tsika dia roso amin'ny fanaterana ny fanatitra ka dia tanterao am-pifaliana ny fanaovana mpahafolon-karena ho anareo izay efa nitain'Andriamanitra. Ny ampahany izay nomen'Andriamanitra anao dia io takin'Andriamanitra mba ho ataonao io hoe ny ampahany izay efa nomen'Andriamanitra anao tamin'ny fitiavana no nanomezan'Andriamanitra anao dia ampitiavana sy ampasahina ihany koa no hanomezanao ny ampahany izay takiny aminao. Dia ny fanomezana toy ny rakitra na fanatitra foanatsika hatramin'izay moa zany a dia tataza manokana eny atoerana. Dia asadiny ihany koa ny émissiontsika ety anoloana ety a ho anareo izay tsy afaka mandray isam-bolana mandray anjara isam-bolana dia afaka mandray anjara foana arak'izay vitanareo arak'izay misy eny aminareo ka dia mandroso daholo tsika rehetra izay voakasika izany. Mbola hiderany tompo isika rehetra ho anatin'izay. Feno fiderana hazia sarantu pisana ni faminjampuni manzaku Sarantu pisana Sarantu pisana Peru fiderana Asia Sarantu pisana Infami campuri Majaku cai Sarantu Sarantu Luasa alukini fafatesa atuki vizani alupela la nauana siyangdawana nafuyana matakiza uniteni ni sarantu isana pelu fiderana Asia sarantu isana infami jampuni manjaku cai sarantu isana nafunyani Yesus Kristi Bau kuamsena Asia sarantu
politika iantsika dia io makoma antsika amin'izao fotoana izao a ny andre ny tenin'Andriamanitra. Alleloia, alleloia. Araky ny efa anambarako taminareo a ny vavaka ataoko ho anareo androany dia vavaka manafoana ny herin'ny fanahy ratsy mitondra tsy fahavanonana sy vavaka manafoana ny herin'ny fanahy ratsy mampandamoka ny atao ary vavaka manafoana ny herin'ny fanahy ratsy a mpitondra fahafatesana. Tantarako aminareo a fa tsy anganoangano na onoono ny filazana ny fisin'ireo fanahy ratsy nambarako ireo fa tena misy tokoa ary tsy olona ray na olona roa na olona telo no azo lazaina hoe mbola misy andreo karazana fanahy ratsy ireo a eo amin'ny fiainana dia ilay fanahy mitondra tsy fahavalonana sy ilay fanahy mampandamoka ny atao ary ilay fanahy mitondra fahafatesana fa tena olona marobe mihitsy, tena olona marobe. Raha ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao a dia hoy aho hoe manana ny heriny tokoa ireo karazana fanahy ratsy nambarako ireo fa saingy zay ilay vaovao mafaly no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany dia azontsika resena mora foana ireo karazana fanahy ratsy nambarako ireo ary ny zavatra ratsy efa napetrany eo amin'ny olona izay sendra azy dia azontsika foanana mora foana tahaka izany ihany koa. Alleluia, alleluia. Androany zao a mitonanao a mitonantsika rehetrarehetra tonga eto aho ny anana finoana lehibe fahoriana ny fandrenesanao an'izao afatra etiko izao sy aoriana ny vavaka ataoko dia ho afaka tsy hoe voatanan'ireo fanahy ratsy ireo ianao ary na dia zavatra ratsy efa nety teo amin'ny fiainanao ohatra hoe efa tena nataony raiky tapetsaka mihitsy androany a dia mindra fo aminao Andriamanitra dia monjanao Andriamanitra ary hitondra fiainanao ho amin'ny tantara vaovao Andriamanitra. Halleloia. Hatramin'izay nandihy teo amin'ny fiainanao tokoa ny fanahy mpitondra tsy fahavanonana ary dia hitanao sy tsapanao mihitsy hoe misy fahavanonana foana ny fiainanao amin'ny lafin-javatra be dia be. Hatramin'izay dia nandihy teo anatrehanao teo amin'ny fiainanao ny fanahy mampandamoka ny atao bizy nefa tena hipoaka rapitso kanjo maty indray izy androany. Hatramin'izay nandihy teo amin'ny fiainanao ny fanahy mpitondra fahafatesana dia hainao nisy fahafatesana foana ny fiainanao ny fameloma-tena nisy fahafatesana bizy nataonao nisy fahafatesana eny hatramin'ny ataoko hoe mikibonao ary nisy fahafatesana tsy mahavaninanaka be dia be ny endrika fahafatesana zao teo fiainanao mativaty tanora ianao ohatra zany raha lasana bavy a manarika ty fotoana ity androany ny fotoanan'Andriamanitra hitsinjovany ianao manokana ary sambatra n'izao tonga eto fa nisandreo olona nataon'Andriamanitra ao anaty lisitra no hafahana asitehaka faran'izay mafy. Halleloia. Andaontsika maka baiboly a atao mpanjaka faharoa toko faharoa dia ny andininy fahasiam-befolo ka hatramin'ny andininy faharoambiroapolo toa zao ny voasoratra mpanjaka faharoa toko faharoa aloha atao amin'ny écran no vakiako a aroy ny mponina tao amin'izany tanàna izany tamin'ny Elisy
masina ianao, indro tsara toerana ity tanàna ity tompoko, arak'izao hitanao zao, saingy ratsy rano, ary ny tany tsy mampavananaka. Piakarin indray, dia hoy izy, hitondray lovia vaovao aho, hitondray vilia vaovao aho, ka asio sira ao anatin'ilay vilia, dia nentiny tany amin'izany. Dia nivoaka nakany amin'ilay niandohan'ny rano izy, Elisa zany, dia nanipy sira tao, zany hoe nafafany tao amin'ilay niandohan'ny rano ny sira. Dia zao ny teniny hoe, zao ny lasain'i Jehova, efa natsara ity rano ity ao, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanona anaka intsony iseho eto. Dia mbola mitohy 14 ka dia tsara ny rano mandrak'androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Halleloia, tsara ny tompo. Hebreo indray no vakitsika, 2 dia ny 5:12. Hebreo 2 5:12. Andao le ato amin'ny écran ihany no vakiko. Koa satria manana no famandrany zaza, dia manana ray zany koa Jesosy. Zany hoe tonga olombelona Jesosy, mba andringanany Jesosy amin'ny fahafatesana. Le manana ny heriny fahafatesana dia ny devoly. Avy amin'ny alalan'ireo tenireo zany no akatsika fampianarana, fampaherezana androany, zay inoko fa fampianarana sy fampaherezana isiako lehibe amin'ny fiainanao, isiako lehibe amin'ny fiainanao, ka le tantaram-piainanao nampalahelo be iny hatramin'izay ho tantara mahafaly teoriana. Halleloia, halleloia, hiteka mafana Andriamanitra isika. Eny tsara ny fisotra ny tantara. Nanana olana lehibe, faran'izay tena lehibe ny mponina tao Jeriko tamin'izany fotoana izany. Ary nanana olana amatoana ny mihitsy ry zareo. Ka rehefa nodiniko manokana ny voalaza amin'ny Baiboly, ny foton'ny olana tao Jeriko dia zao, satria nisy fanahy tsy mahavanona tao an-tanàna. Nisy fanahy tsy mahavanona zany nitoetra tao amin'ny tanàna ray manontolo, hatrany nanomboka tany atsimo ka hatrany avaratra, nanomboka tany atsinanana ka hatrany andrefana. Nisy fanahy mampandamoka ny atao tao amin'ilay tanàna, ary nisy fanahy mpitondra fahafatesana ihany koa tao amin'ilay tanàna. Araka ny témoignage ny olona dia tsara be ny tanàna eny. Vitan'izy ireo ny teny tamin'ny Elisa mpampon'Andriamanitra. Hitanao zao tanàna zao, tanàna tsara, tanàna mahafinaritra, tanàna mateza, tanàna matehonina, tanàna voavoatra, saingy indrisy ratsy rano ary tsy mampavananaka. Teo zany le tena problema lehibe nisy tao amin'io tanàna Jeriko io. Ry fiangonanao, na iza tokoa, na olona zao tontolo zao lay olona, na olon'Andriamanitra lay olona, ka hoe mbola misy ny ray amin'ireo fanahy voalaza ireo, mbola misy ny ray amin'ireo voalaza, ny ray amin'ireo fanahy voalaza hoe nisy tao amin'ny tanàna Jeriko ireo, na izy na ny taranany dia zao, tsy ho afabela amin'ny olana mandavataona izany olo zany na zany taranaka zany. Na iza na izy hoy na olona zao tontolo zao le olona, na efa olon'Andriamanitra le olona. Isy fiainana mandamoka sy sy matakaranany mandavataona ihany koa ny fiainana zany olo zany. Ary tsy ala eo amin'izany olona zany na zany taranaka zany ny karazana fahafatesana. Zany rehetra zany tiavana malala no
nanjo ny mponina tao amin'jananany Jeriko. Efa nahita karazany olona, karazana fianakaviana nipetrahan'io karazana fanaratsy hoe tsy mahavanona, hoe mampandamoka ny atao, hoe mpitondra fahafatesana io ao. Olona maro no efa niona tamin'ny taom-borako dia nitantaran'izany problème zany teo amin'ny fiainana. Zao anefa vaovao mafaly ho antsika rehetra manarika ity fotoam-pivavahana ity. Tonga ny fotoana. Dia ilay fotoana namangin'Andriamanitra ny mponina tao Jeriko. Amen na. Tonga ny fotoana ho iaho namangin'Andriamanitra ny mponina tao Jeriko. Ao anaty fonteny tokoa manana ny fotoanany io Andriamanitra io. Ary isika maha olon'Andriamanitra antsika dia mila maharitra amin'ny famponan'Andriamanitra. Ary mila mahandry ihany koa ny fotoanan'Andriamanitra. Ame ohatra anankiray amataona marika ny zanak'Israely no andevy tao Egypte. Tena amataona maro arabaky teny. Taranaka maro no efa nifandimby tao Egypte. Hoe andevy tao Egypte ry zareo. Fa tsy mbola nanawetsika Andriamanitra tao anaty izany taona maro izany. Fa rehefa tonga ny fotoana dia tena tsy nampoziny Egyptianina, tsy nampoziny Egyptianina ilay hetsika izay nampanaovin'Andriamanitra Mosesy, ilay hetsika nanafaka ny zanak'Israely tao Egypte. Ary tsy nampoziny zanak'Israely ihany koa ilay hetsika nataon'Andriamanitra hanafahana azy ireo tao Egypte. Ry havana malala, manana fotoanany io Andriamanitra io. Ka veriko indray aoka aharitra mandrakariva ianao mifampona azy, ary indrindra aharitra hiandry ny fotoanan'Andriamanitra. Ka rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra amijena ny vahoaka ny olona tao Jeriko, dia nataon'Andriamanitra nitondran'ny Elisy mpanompon'Andriamanitra avy tany amin'ny toerana lavitra tany izy. Ilay Andriamanitra zany mba ho tonga ao Jeriko mba hamonjy sy hanafaka ny olona amin'ilay fanahy mpitondra fahafatesana izay nanapaka tao Jeriko. Mino aho ry havana malala, tena mino aho, tena mino aho. Fa tonga ihany koa ny fotoanan'Andriamanitra natao aminjena sy hanafahana antsika rehetra tonga eto ho afaka amin'ireo fanaratsy toy ny fanahy tsy mahavanona, toy ny fanahy mampandamoka ny atao, toy ny fanahy mitondra fahafatesana. Ary anio izany fotoanan'Andriamanitra izany. Anio. Ka ny rehetra amintsika tonga eto zany zao, izay matsapa hoe tena mbola misy an'ireo fanaratsy ireo eo aminy, nandray amin'ireo fanaratsy ireo eo aminy, dia zao vaovao mafaly hanafaka anao tompandroany, hamonjy tompandroany, ary aoriana amin'ny famonjeny sy fanafahana dia hanana tantara vaovao indray ianao. Hanana tantara vaovao indray ianao. Asio teka fara izay mampe tompoko. Halleluja! Zay no antony natonga ny teny terem-boalohany hoe manana etaeta no afahana ianao. Aoka hiandrandra fahasoavana avy amin'Andriamanitra anao androany. Fa tena enjana ary tena mafy be ny mieritreritra hoe domine ny fiainanao ireo karazana fanaratsy ireo. Indray mandeha tokoa nisy vehivavy izay tonga tao amboroko. Dia haiko mihitsy hoe ndraiky amin'ireo fanaratsy ireo no mipetraka tao aminy namatotra azy. Ka rehefa nandre ny toroteny nataoko tamin'ny radio izy dia tonga saina. Rehefa nandre ny toroteny izy vao fantany hoe tsy normal ilay zavatra mitrango amin'ny fiainana. Tsy normal. Inona ny tantarany tamiko ianareo? Manana olana pastera hozy izy fa mandrakitiny androany tsy mbola nahazo tokantrano. Dia hoe iny zany ny olana hitovizana amin'ny olona maromaro.
fa intiny tena olana tena mihafa kely ny seto amin'ny fiainana. Isika mifankaty amina tovolahy ony ity tovavy ity. Tsy tsaroko izay miaraka enimbolana eo. Za heritaona re fa dindiniko le tantara dia maty le tovolahy. Zay nitranga teo amin'ny fiainana. Dia tateoriana indray nifankaty tamina tovolahy fandrony izy. Dia niaraka teo amam-bolana teo na heritaona izay tsy tadidiko ia. Dia maty indray le tovolahy faharoa. Dia efa impito zao izy. Impito no efa niaraka tamina tovolahy. Ary impito no niseho hoe maty daholo ireo tovolahy niaraka tamiko ireo. Tsy normal zany. Tsy fifandrifinjavatra zany. Zany tantara zany no manambara hoe nisy fanahy ratsy mpitondra fahafatesana teo aminy. Dia ny elikisehony dia zao, zay lehilahy mifankaty aminy maty, zay lehilahy mifankaty aminy maty, zay lehilahy mifankaty aminy maty. Zay ny azy. Zay no ato matoka amin'ny teny hoe maro amin'ny olona no misy an'io karazana fanahy ratsy io. Hoe fanahy tsy mahavanona, fanahy mampandamoka ny atao, fanahy tondra fahafatesana. Ka hoy aho hoe aveliko indray raha tsapanao fa misy an'izany eo amin'ny fiainanao dia ny lehibe indrindra dia ataovy sy afaka anao. Aza mandrimandry manana aretina fa zava-doza ny fiainana misy fanahy ratsy mipetraka. Indrindra fa ndray amin'ireo nambarako ireo no hita eo amin'ny fiainanao. Dia ina hoy ianao no nataon'ny Elisa rehefa nentin'Andriamanitra tao Jeriko izy. Hoy izy ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko faharoa, 2:20. Satria nanatona ny Elisa nipondra tao Jeriko. Dia nitaraina tamin'ny Elisa nipondra tao Jeriko. Ry lelan'Andriamanitra manana olana izahay rehetra monona eto Jeriko. Inona ny olana misy aminareo? Hoy ilay mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa. Hitanao zao tanàna zao sy fa mahafinaritra, tsara honenana, tsara jerena, fa saingy ratsy rano ary tsy mahavavanonanaka. Misy tsy fahavanonana eto amin'ity tanàna ity ry lelan'Andriamanitra. Misy fanahy mampandamoka ny atao eto amin'ny tanàna ity. Misy fahafatesana eto amin'ny tanàna ity. Dia tsotra ny teny nataon'ny Elisa tamin'izy ireo. Vakitsika ny 20. Dia hoy Elisa, hitondray lovia vaovao aho ka asio sira ao anatiny dia netiny tany aminy izany. Hitondray lovia vaovao aho. Mitondrana ireo vilia vaovao dia asio sira ao anatin'ny vilia io dia ho taty amiko fa ilaiko izany entiko mitondra famonjena sy fanafahana anareo. Dia rehefa tonga teo an-tanan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra indray ilay vilia vaovao miaraka amin'ny sira dia lasa indray ilay mpanompon'Andriamanitra niaraka tamin'ny vahoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano, ilay karazana hoe sorsa zany ny andohan'ny rano. Dia rehefa tonga tany Elisa mpanompon'Andriamanitra dia tamin'ny finoana no nanaovan'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra hetsika. Nalainy ilay lovia misy sira dia nasipy tao anaty rano, nafafy tao anaty rano, tao amin'izay dia nitsorana ny tanàna Elisa. Zao eo amin'ny 20. Ary nivoaka nakany amin'ilay ny andohan'ny rano izy dia nanipisira tao ka nanao hoe zao no lazain'i Jehova, efa natsara ity rano ity aho, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanonana, tsy fahavanonanaka intsony iseho eto. Tao aorian'izay isaorany Andriamanitra fa nanamarina
ny hetsika rehetra sy ny tsodrano nataon'ny mpanompon'Andriamanitra Elisa izy. Halleloia. Eto dia mampaheranareo rehetra tompoko. Manana finoana sy fatokina anay mpanompon'Andriamanitra ianareo. Aza raisina toy ny hoe olona tsotra ihany izahay. Fa raisy hoe mpanompon'Andriamanitra, vosotr'Andriamanitra, ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Satria Andriamanitra rehefa miasa dia misy fotoana miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Satria nahoana? Satria ny mpanompon'Andriamanitra tahaka anay dia ambaran'ny Baiboly hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly moa dia navita nanazava izany tamin'ireo mpino tao Korinto. Aoko fantatrareo Korintianina hoe iza moa zahay? Izahay izao, hoy Paoly, dia tsy iza fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Dia nisy fotoana ihany koa Paoly apôstôly mbola niteny tamin'ny fiangonana tao Korinto ihany hoe iza moa zahay? Izahay izao dia iraka solon'i Kristy, iraka na hoe ambasadôrin'ny Jesosy Kristy. Zany hoe nampahafantarany Paoly fa rehefa miasa io Andriamanitra io, matetika dia miasa amin'ny alalan'ny mpanompony izy. Amen. Ary tsy hoe tamin'ny andron'ny ireo apôstôly ihany no nanao zany Andriamanitra, fa tany aloha be tany dia efa nanao zany Andriamanitra miara-miasa amin'ny mpanompony. Ary maraka ankehitriny dia mbola manao zany Andriamanitra miara-miasa amin'ny mpanompony. Ka raha ohatra hoe tsy inonareo zahay fa mpanompon'Andriamanitra, tsy tena mandresy lahatra anareo loatra ndraindray ny tena loka ny vavanay, fa raisinareo amin'ny fomba mahazatra hoe efa fomba fitenin'ny pastery zany, efa fiteny mahazatra ny sofinay zany. Dia ina moa ny azon'Andriamanitra tao? Tsy misy azon'Andriamanitra tao. Fa rehefa mino kosa ianao fa mpanompon'Andriamanitra izahay, ny hetsika ataonay dia hetsika ho hamarin'Andriamanitra, ny teny ataonay dia teny ho hamarin'Andriamanitra, ny tsodrano ataonay dia tsodrano ho hamarin'Andriamanitra, dia hiasa amin'izay olona mino Andriamanitra, hiasa amin'izay olona mino Andriamanitra. Asio teraka faran'izay mafy ary tompoko. Halleluia! Amen! Dia rehefa nakany amin'ilay rano tokoa, ny evian'ilay rano, Elisa miaraka tamin'ny vahoaka, dia araka nambarako teo hoe natsipin'ilay sira, nafafa tao amin'ilay niandohan'ny rano ilay sira, dia avy eo nitsodran'ny tanàna izy. Tsotra moa nitsodran'ny nataon'ny Elisa tamin'izany, zao ny teny manao hoe, zao ny lazain'i Jehovah, efa natsara ity rano ity aho, tsy isy fahafatesana na tsy fahavanoana nanan-kitsony iseho eto. Zay ny voasoratra to amin'ny écran hitanareo tao. Vokatra ny teny nataon'ny Elisa izany dia niseho ny fahagagana. Niseho ny fahagagana tompoko. Inona fahagagana ny tranga? Foana ny fisian'ilay fanaratsy tsy mahavanona, mampandamoaka ny atao. Foana ny fisian'ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana tao amin'ny tanànan Jeriko. Ary ireo zavatra ratsy efa namboleny ny fanaratsy tao amin'ilay tanàna, foana niaraka tamin'izay ihany koa. Dia hoy ny Baiboly manao hoe nanomboka teo dia lasa tsara ny rano ary tsy nisy fahafatesana nitrangatsony tao amin'ilay tanàna. Io voasoratra io, ka dia tsara ny rano mandraka androany araka ny teny nataon'ny Elisa. Halleluia. Halleluia. Mbola manamafy aminareo ihany aho hoe izahay mpanompon'Andriamanitra io tompoko dia ara-baka teny mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Misy teny izay nataon'i Jesosy Kristy hoy izy any boky Matio toko fa 20 any. Andoka efa kitsika voasoratra Matio toko fa 20. Andiny fa 20. Eno tsara ke voasoratra. Aloha io vakiko le amin'ny écran.
lazaiko aminareo marina tokoa, lazaiko aminareo marina tokoa, tena manamafy ny famarinan'le teny Jesosy eto. Na inona fehezinareo ety ambony tany, miteny aminay mpanompon'Andriamanitra zany izy io, dia ho fehezina any an-danitra. Zany hoe rehefa misy zavatra, rehefa misy andraikitra raisinay zany hoe afatotra ity, feheziny ity, dia tsy misalasala ny any an-danitra, fa mampanompony anay dia hoy ny Baiboly, hoy Jesosy hoe fehezina ihany koa zany zavatra any an-danitra. Ary na inona vahanareo ety ambony tany, dia ho vahana ihany koa zany any an-danitra. Amen. Misy hatra vahanay androany zao ho vahako fa matorany fanaratsy aminareo, dia anamarina zany Andriamanitra any an-danitra, dia ho voavaty koa ianareo, ho afaka tokoa ianareo. Asiteka farasay mafy tompoko. Halleluja. Amen. Ry havana malala, mino fa mitovy amin'izany mihitsy zavatra hitranga hito androany eto. Hivavaka ho anareo aho, anafoana fisina fanaratsy zay nanao ny asany teo aminareo. Tolay fanaratsy tsy mahavanona, fanaratsy mampandamoka ny atao, na fanaratsy toevavatesana. Ary eo aorinany vavaka fanafahana ataoko anareo, dia hitsodrano anareo ihany koa aho, tahak'izay fa nataon'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. Ka inoko fa Andriamanitra namarina izany, Andriamanitra namarina izany. Halleluja. Dia mandeha nisy madama kely zay tonga tao am-braoko tao. Izy niaraka tamin'ny ray aman-dreniny, niaraka tamin'ny rafozany. Le rafozany azy nafarana manokana avy any Antsirabe. Dia efa nifanaraka ondry zareo hoe andeotsika anatona an'le pasteur RHEFI Androndrakely, satria nanana problème le madama kely amatonany ny fanambadiny, fa amatonany tsy nahazaza izy. Zany hoe mipetraka ihany le zaza tao an-kibo, fa rehefa manakaiky ny efa-bolana dia votsitra. Dia zay foana nitranga. Dia araka ny resaka ny fanaovan'izy ireo tamiko, dia efa nataony daholo zay azo natao rehetra, indrindra fa ny fanatonana mpitsabo, fanatonana dokotera, mba hitsabo tena, fa tsy nety nipetraka mihitsy zaza tao an-kibo, fa votsitra foana. Dia rehefa very farabola vela takizany reto fianakaviany reto, na le madama kely mivady, na lay ray aman-dreniny le vehivavy, na lay refoza le vehivavy, dia zay natokan'izy ireo mifanaraka hoe ndeotsika ho any amin'ny RHEFI, eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra ao, fa mila vavaka itsika, mila fanafahantsika. Dia niraisiko zareo, dia nitantara zany problème zany. Dia mazava be moa zany fa tsy maintsy nambarako taminy amin'ny Jesosy, tsy maintsy nilazaiko taminy amin'ny Jesosy hoe Jesosy no tompo, Jesosy no mpamonjy, Jesosy no vahaolana ho azy. Dia nasaiko nandray an Jesosy zareo, fa raha mino an Jesosy ianareo, raha mandray an Jesosy ianareo, dia ny vavaka ataoko anareo, raha nafaka anareo aho, dia anakery hitondra fanafana ho anareo ia. Dia nanaiky ry zareo, dia nivavaka ho azy ireo dia taorina vavaka nataoko, dia nitsofoko rano ry zareo. Dia faly be ry zareo, dia lasa izy nandeha nody. Dia isaorana tompo, fa petraka le zaza, tonga faefatra ny volana tsy votsitra. Somary narary ihany izy no tafaefatra ny volana ohatrany hafahafa kely, fa niona tamiko aingana. Pasteur sain'ny dokotera manao repos io. Dia tsara natokavanao ty fa le vavaka anao dia mivavaka ho azy mba tsy votritra ny zaza, dia nitsofoko rano ihany koa, dia teraka somatsara, dia nety le zaza mba ho tsofina rano. Halleluja. Halleluja.
dia za tantara zany dia anisany nampahery be mihitsy hoe tena misy rangany ny mpitondra tsy fahavanonana, misy ny fanahy mampandamoka ny atao, misy ny fanahy mpitondra fahafatesana, fa saingy zao no Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia azo resena mora foana ny fanaratsy na ino karazana. Ary tomboka ianareo androany tena ino an'izany, tena ho resilatra ny amin'izany, fa zay miny dia ho afaka androany, zay resilatra dia ho afaka androany. Asio teka mafy be tompoko. Alleluia, amen. Ndao militeka faran'izay mafy antsika. Hivavaka ho anareo aho satria raha nikasika ny amin'ny fanaratsy tompoko, izy ireo zany amin'izao tsika miteny zao tsy manana ny heriny le mahery vaika be tahaka ny teoloantsony ry zareo. Zany hoe taorianany fahafatesany Jesosy Kristy teo ambony azo fijaliana dia azo lazaina hoe efa lefy tanteraka ny herin'ny fanaratsy na inona karazana. Anisan'izany ny fanahy mitondra tsy fahavanonana sy ny fanahy mampandamoka ny atao ary ny fanahy mitondra fahafatesana. Zao mantsy no voalaza ny baiboly Hebreo 4:4, ilay efa nivakitsika teo ihany, andao verina vakina ilay izy, koa satria mananofa mandrany zaza dia manandray zany koa Jesosy. Zany hoe programan'Andriamanitra zany dia zao, atao tonga olombelona Jesosy, atao mitafy nofo sy rà tahaka ny olombelona rehetra Jesosy. Inona ny tian'Andriamanitra hatongavana io voasoratra io, dia mba nandray zany koa izy mba handrianany amin'ny fahafatesana le manana ny hery fahafatesana dia ny devoly. Zany hoe tsy afaka ny andalo fahafatesana mihitsy Jesosy raha nitafy ny maha-Andriamanitra azy izy. Noho zany tsy maintsy nanaiky tonga olombelona tafy nosy ra izy, amin'izay izy dia afaka mandalo fahafatesana. Satria amin'ny alalan'ny fahafatesany Jesosy eo ambony azo fijaliana no ahafahan'Andriamanitra mandringana, mandresy 100% ny fanaratsy rehetra amin'ny karazany, indrindra fa ilay fanaratsy mpitondra fahafatesana. Dia raha ny voalaza amin'ny baiboly moa no jerena dia tsy nafantatra ny fahamarinana zany zavatra zany ny devoly. Tena tsy fanta mihitsy ny fahamarinana zany, tsy tao anatin'ny sainy sy ny eritreriny mihitsy ny fahamarinany zany zavatra zany. Dia zay no antony natonga ny devoly nanao zay azo atao mba amonoana ny Jesosy Kristy. Raha ny voalaza ny baiboly no jerena, vao nandreny devoly teraka olona mpamonjy, teraka olona mpamonjy, satria ny anjely mihitsy no nambary izany tamin'ny fomba ofisialy. Dia tonga dia efa niketrikeka sady ny devoly hoe so dia ilay Andriamanitra tsy totany an-danitra, io tonga olombelona io mitafy nofo sy rà io, dia voalaza fa teraka. Ary ny tenin'ny anjely tsy mba diso fa hoe mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Tsy mba diso ny anjely Gabriela, fa tena mpitondra hafatra io, tena mpitondra hafatra io, ary marina ny hafatra entina. Ka ry zao ry zalahy, mba hatonga atsika tsy hanana olana, so sanatria ka tena hanana olana lehibe tsika, dia andao ho vonoina io zazalahy io. Zay zany tao an-tsain'ny devoly. Dia niezaka izy naporisika ny Herôda mba hamotipototra momba n'io zaza nateraka ho mpamonjy io. Dia zao ny tolotsaina meny devoly an'ny Herôda: mandehana nareo ry magy, fitoro tsara momba zany zaza zany, dia rehefa fantatrareo dia miverena ty amiko aty, fa za ihany koa mandeha ho any hitsaoka, hiankohaka eo anatreny
tahaka an'izao ataonareo zao. Dia nitoloran'Andriamanitra saina moa Herôta hoe aza verina any ianao fa afetsen'ilay devoly io, afetsen'ny devoly io. Dia tsy mipotra moa ny magy, ka rehefa tsy mipotra dia tezitra be ny devoly. Ary naporisika ny Herôta hoe mandehana ary ingano avokoa ny zaza madinika rehetra latsaky ny rotaona. Ary ingano fa tsy maintsy raika amin'izay ilay voalaza hoe teraka ho mpamonjy an'ity zao tontolo zao ity. Zany hoe tao tsain'ny devoly zany dia hoe ny amono ny afaty an' Jesosy. Dia nandamoka moa izay tetiady zay fa Maria sy Josefa miaraka tamin'i Jesosy efa nasain'Andriamanitra nandositra tany Egypta. Lasa lokely izy vao tonga fanapa-kevitry Herôta araka ny tolotsain'ny devoly. Dia tadehoriany indray dia hitan'ilay devoly fa nisy asa spesiala nataon'i Jesosy, asa famoahana demonia, fanafana ny olona amin'ny herin'ny demonia. Dia rehefa nandindinika ny devoly rehetra sy ny ekipany dia tonga saina hoe orzalahy mba ataovy ny katsikatso taona fa tena tsy maty tamin'ny fotoana namonontsika nandrianana zaza madinika rehetra ilay voalaza hoe teraka ho mpamonjy. Kôtikôty tsara, kôtikôty tsara eo samy manisy eo, tena io izy io. Ary jereo ny asa taony fa afahany ry olona izay hipetrantsika, esorony tsy hipetraka amin'ny olona itsika. Ka raha zao no mito tena zavadoza satria tsy resitsika mihitsy io, tena tsy resy, tsy voatorontsika mihitsy io. Ka ahoana natao? Dia zao foana masaka atao-tsain'ny devoly, andao vonoina io. Dia izay mahatonga amin'ny baiboly mitantara hoe impiry moa Jesosy no efa nikasain'ny devoly no samborina dia hoe avarina anaty antsana na hoe ho vonoina. Fa saingy tsy mbola tonga fotoanan'Andriamanitra izay afatesan'i Jesosy ka dia tsisy azon'ny devoly natao mihitsy. Ka rehefa tonga kosa ny fotoana dia ina ny tranga voasambotra atao amin'ny sang Getsemane Jesosy. Dia rehefa voasambotra dia nentina ntsaraina. Dia rehefa nandeha teny ny fitsarana dia nanapa-kevitra i Pilato hoe inona moa zany tena eloko ity lehilahy ity, inona ny tena fatsoany ity lehilahy ity, no dia hoe omelohana ho faty. Dia nanao fangatana Pilato, inona ny tianareo atao fa tsy hitako izay eloka vitany. Dia naporisika ny devoly, naporisika ny vahoaka rehetra hoe omboy, omboy, voloy le io, omboy, vonoy le io. Izay nataon'ny devoly. Satria ny masaka tao an-tsaina hatrany am-boalohany ka hatramin'io andro nisamborana Jesosy io dia hoe ny vahaolana ho antsika devoly dia ny fahafatesan'i Jesosy ihany. Kanefa tsy fantany fa ny fahafatesan'i Jesosy, indrindra fa le fahafatesana eo ambony azy fijaliana tsy fantany fa zava-doza ho an'ny devoly, ho fandrianana ny devoly. Zao ny tantarain'ny baiboly atao Korintiana voalohany toko fa 2 andininy fahavalo. Korintiana voalohany toko fa 2 andininy fahavalo. Vakina, ary tsy nisy nalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao, ny devoly zany, le manapaka ity izao tontolo izao ity. Fa raha nalala izy dia tsy nombohany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra. Raha fantany fa hivady ho zava-doza ho azy, ho fandrianana ny devoly sy ny ekipany, ny fahafatesan'i Jesosy eo ambony azo fijaliana, dia tsy nomelohan'i Jesosy ary tsy nivonony teo ambony azo fijaliana. Fa saingy indrisy raha niraraka taniny azy tsy azony rofiny intsony. Efa maty Jesosy, efa maty teo ambony azo fijaliana Jesosy. Vaovao mahafaly antsika dia zao efa voaringana ny devoly. Araka ny nambarako taminareo
tsy manana fahefana takante olo intsony izy, tsy manana hery matanjaka takante olo intsony izy, satria efa resy tamin'ny alalan'i Jesosy sy fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Halleloia, halleloia. Noho izany manana finoana fa raha hivavaka ho anareo zahay dia vola efa voarikana nge ioroahana amin'ny anaran'i Jesosy io dia vola efa lefiery io lazanay hoe tsy maintsy miala aminareo ka raha mana finoana ianareo fa efa resy dia voly efa voarikana dia voly dia anamarina vavaka ataonay Andriamanitra ho afaka ianareo, ho afaka ianareo, ho afaka ianareo. Asoteka faran'izay mafy tompoko. Ary ankoatran'izany ny fahefana entiko manao an'izany asa fanafana izany dia fahefana efa nomeny Jesosy anay mpanompon'Andriamanitra. Ahoana ho Jesosy liko toko 7:20 hoy izy, ino rehefa nomeko anareo ny fahefana anitraka ny maingoka sy ny mianarana sy andresy ny hery rehetra. Tanoa tsy ny tenin'i Jesosy mazava tsara hoe andresy ny hery rehetra, izany hoe tsy misy hery-tsiresy, tsy misy hery-tsiresy. Ino rehefa nomeko fahefana anitsaka mianarana sy maingoka sy andresy ny hery rehetra nana fahavalo ianareo ka tsisy ampaninona anareo akory. Izay dia mino fa efa nomenanay ny fahefana sy ny fanapahana. Amen. Ary izay dia mino fa io dia voly izay lazain'Andriamanitra hoe anananay fahefana sy fanapahana io efa tsy manan-kely intsony, efa tsy manana fahefana intsony. Ho afaka zany ianao androany, ho afaka zany ianareo androany. Asioteka faran'izay mafy be. Halleloia. Ho anareo izay vaovao tonga eto, samba tonga eto, ary tonga ianao mba hamonjy ity fotoam-pivavahana arahana vavaka fanafana ity, raha tianao no afaka androany dia mino an'i Jesosy ianao fa izy ny tompo sy mpamonjy ity izao tontolo izao ity. Izy no vahaolana avy any an-danitra ho antsika zanak'olombelona. Mino an'i Jesosy ianao fa efa nanao sorona ny ainy teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Mino an'i Jesosy ianao fa ilay fahafatesan'i Jesosy dia fahafatesana nomanin'Andriamanitra amonjena sy anafahana anao. Ary mino an'i Jesosy ianao fa miaraka amintsika eto izy araka ny teny manao hoe fa na aiza na aiza no hiangonana ny olona rosy na ny olona telo amin'ny anarako dia ovoany aho. Ary fanampin'izay ho anareo izay vaovao tonga eto manapa-hevitra ny hanolotena ho an'i Jesosy, ny hanolotra fiainana ho an'i Jesosy, ny ame toerana ao anatinao ho an'i Jesosy. Izay zany dingana voalohany sady anisan'ny lehibe indrindra. Fa raha tsy miroso amin'izay dingan'izay ianao dia tsy misy zavatra azon'Andriamanitra tanterahana ho anao. Izahay mpiara-miasa amin'Andriamanitra, raha ny etaetanay vonizay hivavaka ho anareo, vonizay hanafaka anareo, kanefa tsy ny herinay no mahavoavonjy anareo na mahafaka anareo fa ny herin'ilay Andriamanitra. Ka raha tsy manana Jesosy any ianao, inona moa zany ny tranga? Tsy ho voavonjy ianao, tsy ho afaka ianao. Ka dia manapa-hevitra hanolotena ho an'i Jesosy androany. Ary manana finoana ihany koa tsika rehetra ny ray io, na vaovao ianao na efa ela be mivavaka tato, manana finoana fa ho afaka tokoa ianao androany. Amen. Satria efa vonina be mihitsy Andriamanitra ny anamarina ny teny zay aloka ny vavanay, anamarina ny vavaka fanafahana zay ataonay ho anareo. Efa vonina izy. Zay nge le nambarako taminareo le teny nataon'i Jesosy hoe zay fehezinareo ety ambony tany dia fehezina any an-danitra.
ary zay vahanareo tembony tany dia hovahana any an-danitra. Ifavako anareo zahay, ary ifavako anareo zahay anio dia matokontsika fa hiasa Andriamanitra. Halleloia, halleloia. Ny tompany amindra fo amintsika rehetra tonga eto. Ho antsika kosa zay fa ela no nanompan'Andriamanitra tamin'ny alany zao fiangonana zao. Mila mamantatra ny mombanao ianao, so sanatria ka efa niala taminao Jesosy, efa tsy ao aminao tsony Jesosy. Tandremo fa tsy vitsy ny olona pino efa tsy ao amin'ny tsony Jesosy, fa efa niala tao aminy Jesosy. Tsy vitsy ny olona tahak'izany. Ary mba tokony ao tsy diso fanantenana dia hivavaka dahotsika rehetra, mba samy anamafy ny kontrantsika, na dia fananao an'izany atsika teo, mbola anamafy ihany fa ho an' Jesosy isika, ary romentsika toerana ato anatsika izy. Teo anatin'izany dia saintsaina fa io fanaratsy tsy mahavanona, mampandamoaka ny atao mpitondra fahafatesana io, hiala aminao io androany, dia io vantantara-piainanao. Andao ary tsika rehetra eo am-pipetrana ihany teny hivavaka amin'ny fontsika manontolo, teny hivavaka amin'ny fontsika manontolo, ary sokafo mihitsy vavanao dia mitenena, asehoany ny etahitanao ndao ny hivavaka tompoko. Samy mivavaka izy, samy mivavaka arak'izay nambarako izay izy. Mivavaha amin'ny fonao rehetra, mivavaha amin'ny fonao manontolo. Ok, vavaka tsika tompoko, ok, vavaka tsika tompoko. Malora tena tsara ho an'i Jesosy, malora fiainanao ho an'Andriamanitra, ome toerana ao aminao Jesosy, ome toerana eo amin'ny fiainanao izy. Alleluia, 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 alleluia. Andriamanitro, 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 lehibe ny famindram-pona ho anay rehetra, ary anio no androm-pamonjena sy androm-pakasitrahana natokana ho anay rehetra. Halleluia. Samy mivavaka, samy mivavaka ary malora tena ho an'Andriamanitra. Malora tena ho an'Andriamanitra tsika rehetra tompoko. Samy mivavaka izy. Androm-pamonjena, androm-pakasitrahana nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra ny andro androany. Androm-pamonjena, androm-pakasitrahana nataon'Andriamanitra ho antsika rehetra ny andro androany. Alleluia. Toy izany mivavaka ao. Toy izany mivavaka. Roa le devoly, roy amin'ny anarana Jesosy. Lazao, Antsipriany ny anarana. Lay fanahy tsy mahavanona, roy amin'ny anarana Jesosy. Lay fanahy mampadamoka ny atao, roy amin'ny anarana Jesosy. Lay fanahy tondra fahafatesana, roy amin'ny anarana Jesosy.
teneny izy mandeha, teneny izy mandeha. Raisany ala, raisany ala, ailio, ailio. Ailio, ailio, ray amin'ny anaran'i Jesosy. Avoa izy ala, avoa izy ala, teneny izy andeha. Avoa izy ala, teneny izy andeha. Toy izany vavakantsika rehetra, toy izany vavakantsika rehetra. Mangina indray isika tompoko. Akipihany ny masonao. Mangina isika ty akipihany masonao. Apetrao eo amin'ny fonao ny tanana. Tompo, mamindra-fo amin'izao fiangonana rehetra tonga hito izao ianao. Noho ny amin'i Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana. Noho ny amin'i Jesosy efa nandatsaka ny rany, dia mangataka aminao Andriamanitra amindra fo amin'izao fiangonana rehetra izao ianao. Amindra fo amin'ireo olona izay manaraka ty fotoam-pivavahana ity, na amin'ny alalan'ny fahitalavitra, na amin'ny alalan'ny YouTube, na amin'ny alalan'ny Facebook. Mamindra fo ianao. Ary ny famindram-ponao no hitondra famonjena sy fanafahana ny olona rehetra tompo. Tsy jovo manokana reo olona izay hitanao fa misy fanaratsy, tsy mahavanona, mampandamoaka ny atao ary mpitony fahafatesana. Tsy jovo manokana ireo ka amin'ny alalan'ny vavaka izay ataoko androany dia ho afaka izy, ho afaka izy. Fahorinan'ny fanafahana izay ataonao Andriamanitra dia hitsodrano andreto olon-dreto ao ho amin'ny fahasoavana lehibe. Ka dia hiova tokoa ny tantaram-piainan'ny rehetra. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Efa mamangy antsika ny fanan'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ka dia aoka hiomana handray an'izany fahasoavana lehibe izany isika rehetra. Izy zavatra hiongotra hiala ao anatinao ao. Tonga dia hiala tao mihitsy izy. Izay fisehony kasiny fomba fialany, fisehony. Fa ny zava-dehibe dia hoe ho afaka ianao, ho afaka ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mahazo mamatotra andreto olon-dreto tsony ianareo ry fanay ratsy. Tonolona manokana amin'izany, ianareo fanay ratsy tsy mahavanona, mampandamoaka ny atao, ary ianareo fanay ratsy mpitondra fahafatesana. Misy hery ny teny aloka ny vavako, satria efa nomena fahefana sy fanapahana. Koa dia resy tanteraka ianareo fahavalo, ary miala zao dia zao, miala zao dia zao anatin'ny olona, miala zao dia zao anatin'ny olona, miala zao dia zao anatin'ny olona. Mikiala amin'ny anaran'i Jesosy, mikiala amin'ny anaran'i Jesosy. Lasa mandeha daholo. Mivoaka, mivoaka, miala ny fanahy tsy mahavanona, miala ny fanahy mampandamoaka ny atao, miala ny fanahy mpitondra fahafatesana. Kiala
miala amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa naratsy rehetra tahaka izay nitranga araka ny hita ao anaty baiboly, mika fe mahery dia mandeha, mika fe mahery dia mandeha, miafatrafatra fa mahery dia mandeha, mika fa mahery dia mandeha, miafatrafatra fa mahery dia mandeha. Angakaingana, angakaingana, malakilaky, aza tazomina mihitsy, avela ho andeha, androm-pamonjeny, androm-panafahana ho anao ny andro androany, aza tazomina, avela ho andeha, avela hivoaka. Tiatiako ny fanaratsy, hivoaka sady lo veloma, tsy verina intsony. Tiatiako ny fanaratsy, hivoaka sady lo veloma, tsy verina intsony amin'ny anaran'i Jesosy. Malaky e, malaky e, voaka, malaky, 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 mandiana, 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 mandiana. Mainy devoly androany, tsy mazaka zao teny ataoko zao izy, tsy mazaka zao teny ataoko zao izy. Tonga dia lasa, tonga dia lasa. Aza matahotra anareo, resy ny famonjeny, resy ny fanafahana, resy ny famonjeny, resy ny fanafahana. Didino, mivoaka fanaratsy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra, vita somatsara ny fotoam-bavaka tamin'ity androany atoandro ity. Koa dia misaotra sy makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa notahinao tokoa ary noasoavinao. Indro ankehitriny andeha hody amin'ny finoana ny fiangonanao miaraka amin'ireo fahasoavana lehibe, be dia be izay efa nomenao azy tamin'ity androandroany ity. Misaotra sy makasitraka izahay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirava zantsika tompoko, dia tonga zany dia misika makatena ireo mba ahafahan'ny ovelany miditra tompoko.